Matio toko fahasivy. Iniverenan'i Jesosy tany Galilia sy nahasitranany ny lehilahy narariny paralysisa. Ary niondrana tsampokely izy dia nihitaka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentiny ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahitany finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe, matoki anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalàna sasany nanao anakapo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe, nahoana ianareo no mieritreri-dratsy eo am-ponareo? Fa iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana, betao ny fandrianao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiki-tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Ny niantsona ny Matio sy ny fanasana nataony tao an-tranony ary ny toriteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fifadikanina. Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamoriketra, ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miarakomana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindra-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra. Hosea 4:5. Fa tsy tonga hiantsony marina aho fa ny mpanota. Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady? Ary hoy izy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ho amin'ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona. Fa ny vaovao izay natampina dia androvotra ny lamba ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roa. Nahasitranan'i Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona sy nananganany ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. Raha mbola nilaza izany taminy izy indro tonga ny mpanapaka anankiray, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andere mametrany tanànao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nankeo ivohany ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no voatendrika io
dia ho sitranahy. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokia ary zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe: mivoa, fa tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Ary noho ny efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanany zazavavy dia nitsangana izy. Ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Ny nampahiran'i Jesosy ny jamba roa lahy. Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe: mamindrafo aminay ry zanak' Davida ô! Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy: mino va ianareo fa mahay manao zany aho? Hoy izy taminy: eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: tandremo, mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo noho niala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ny nampitenenan'i Jesosy ny lehilahy mona anankiray izay demoniaka. Ary rehefa nivoaka ireo dia indro nisy lehilahy mona anankiray izay demoniaka nentin'ny olona tany amin'i Jesosy. Ary rehefa navoaka ny demonia dia niteny ilay mona ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe: tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa nanao hoe: lohan'ny demonia no amoahan'ny demonia. Ny nandehanan'i Jesosy nampianatra tany Galili sy niantsony ny apôstôly roa amin'ny folo lahy ary ny teny nomeny azy. Ary Jesosy nandeha nitetiny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany: be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandihana ny mpiasa hamoro ny vokatra.